Pejim-baovao hafa tanteraka kosa dia nandritra ny fanamariana ny andron'ny Eropa dia nisongadina tamin'ny lahateny nataon'Andriamatoa Benedito Sanchez Gaspar ambasador'ny vondrona Europeana eto amintsika ny fahavononana ny vondrona Europeana amin'ny fanohanana ny Madagasikara. Fahavononana amin'ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana no naseho ny vondrona Europeana androany tamin'ny alalan'ny lahateny nataon'ny ambasadorny eto Madagasikara Andriamatoa Benedito Sanchez Gaspar raha nanamarika ny andron'ny Eropa teny amin'ny trano fonenany teny Tsarasoatra. Teo anatrehany manam-pahefana malagasy nahitana ireo mpikambana avy amin'ny gouvernement izay nitarehan'ny Premier Ministre Olivier Mafaly no nanambarany ity ambasador ity fa miandry ny ezaka ataon'ny gouvernement izy ireo amin'ny paikady fampandrosoana. Ny fametrahana ny tontolo ahafahana mampiroborobo ny sehatra ara-toe-karena ny ady amin'ny kolokolo, ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, ny fitsinjaram-pahefana teboka izay nambara fa anisan'ny lara-pamehan'ny gouvernement ankehitriny ary andrasan'ny Europeana ny fanatanterahana izany. Ao anatin'ny fifanomezan-tanana trano no ahafahana manatanteraka izany raha nambaran'ny ambasador Benedito Sanchez Gaspar. Natsapa ihany koa anefa ity ambasador ity fa maro ireo asa maika miandry izay azo malagasy atao tsara manatanteraka azy. No mafisina tamin'ny fanaovan-tsiny ny fanampiana amin'ny alalan'ny 11e FED ny fanohanana ny Madagasikara, fanampiana izay miompana indrindra amin'ny lafiny sosialy, ny fanatsaran'ny asa-panjakana koa ny fampitaovana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary mitentina hatramin'ny 8,500 tapitrisa euro. Ankoatr'izany koa dia nisy ny fanampiana amin'ny teti-bolam-panjakana Madagasikara tamin'ny taona 2024-2023 ary ankehitriny dia mamolavola ireo tetikasa maro samihafa ho toanany vondrona Europeana ireo sampiraharaha-panjakana isan-tsokajiny sy ity vondrona ity. Vahiny mananakaja maro no tonga nanatrika ny lanonana fankalazana ny andron'ny Eropa ny maso ivovahiny miasa sy mony eto Madagasikara koa ireo tompona raim-panjakana malagasy eny hatramin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny Penny Tanàna Antananarivo.